hoe niazy zany fa i tonton Laurent Rakotomamonjy zany amin'izao oro zao dia feno 30 taona. Tirokeo volony mbola maintimainty tsara dia miravanao zay amin'izao tsingeritaonanao zao tonton Laurent. Zay vao 10 taona zay groupe Niminy vao 10 taona fa ianao efa zokizoky any amin'ny lafiny dia mangataka anareo zay mba hiaraitsangana antsika dia hivavaka ho an'ny tonton Laurent Rakotomamonjy fa feno taona moa zao manao tsianjery sa hira enina amby dimapolo dia enina amby dimapolo androany dia tamin'ny 2010 koa izy tonga taty andafy tamin'izay fotoan'izay tadidiko tsara dia feno 10 taona izy tamin'izay. Zay ny fironan'ny Laurent ny groupe Niminy ary niarahany groupe Niminy voalohany tamin'ny Laurent Rakotomamonjy dia mba miangavy anareo amin'ny tanandro tompoko mba hitsangana mba hivavaka ho an'izany mpanompon'Andriamanitra zany isika mba haritra mangataka raha io moa zany pasteur mba mangataka amin'ny pasteur mba hivavaka raha mba mety tompoko. Eny artiko ny fiangonana 5 Laurent tsy manila zaiky enina ny 10 zay samyfahasoavin'Andriamanitra daholo zany mivavakantsika ho an'ny Laurent sy ny ministère nakiny tompo aminy antsany amin'ny farany tany vavakantsika tompo feno ny folay tompo ao tehitery ankalaza anome voninahitra anao namesanao anay mpanompo miara-miasa miara-manompo ary miara-miaritra ihany koa maharitra amin'ny fahoriana miaritra maharitra amin'ny fivavahana miaritra amin'ny fahoriana ary mifaly amin'ny fanantenana eo am-piainany manontolo. Misotranao no zany taona maromaro menao azy zany tahinao ny asa fitoriana ankira nataony hatramin'ny 30 taona mahery. Misotranao satria salamy izy amin'izao fotoana izao ary navelany any tanindrazana ny ankohonany namonjy izao fankalazana izao. Mbola fahasoavana ho an'ny fiangonana izany tompo ka isaoranay anao dia mbola mametraka an'izany polopolo zany sy mpiara-miasa amindrehetra ny eto an-toerana eto Paris zany ny groupe Niminy sy ny groupe Laurent Rakotomamonjy any Madagasikara. Misotranao satria izao tontolo izao no mahita sy mandreny filazana tsara amin'ny alalan'ity internet ity ary fahasoavana avy aminao zany ko dia ankinay aminao manontolo ny fahasalamana zany mpampon'Andriamanitra zany mba hitosy tsy hijanona tompo zany fitoriana amin'ny alalan'ny hira izany zany fiderana amin'ny alalan'ny hira izany ary zany fitsoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny hira misaotra nao talenta maro be natolotra ho azy ary ampiasainy eo sany fiangonanao dia ho anao rerany voninahitra tompo ary ho anay rehetra ho azy sy ny fiangonankonany ny fiadananao maharitra mandrakizay. Amen. Dia teka mafabetsika amin'Andriamanitra dia raha sitraka ho zany rehetrarehetra zany dia hivavaka ao amponao zany mba handrosotra amin'ny farany zany mpanompon'Andriamanitra zany sy izao. Ny groupe Niminy dia izy raha teo no raha eman'irym-pianay mpanorokira ny hiran'ny Laurent Rakotomamonjy dia groupe Niminy koa manao azy dia raha sitraka raha indrindra satria andeha ho an'ny Madagasikara ihany koa reto groupe Niminy reto amin'ny volana Jona ho avy zao raha marimarina koa raha sitraka amin'Andriamanitra dia ny 7 Jona zay manao karazana concert naovinay 5 taona ny groupe Niminy sy 20 taona ihany koa zany ny hatramin'izay ny groupe Laurent Rakotomamonjy dia mba hampio ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fividianana an'ireny CD reny sy amin'ny fanaovana izay fanampiana rehetrarehetra vitanareo raisinay tanandroa hanataitarana izany asan'Andriamanitra zany dia manantena ny fiara-miasa mandrapakariva aminareo tompoka tsy mbola mijanona korantsika fa miara-mipetraka amin'izay fa miteny indray le seza hoe petrahandray ho nisy fahareraka mijerinareo ny teny tsara